Vao manasongadina ny lafiny ara-diplomatika Feno raika amby enimpolo taona nazahoan'i Libye ny fahaleovan-tenany ary roa taona kosa ny nisian'ny révolution tao tany antoerana notanterahana androany tao amin'ny hôtel Carlton na tetsy Anosy Aramo ny lanonana roa sosona nentina nankalazana izany teny antoerana Claudia Rasolution sy Mamy Rasoanaivo. Ny faha-efatra amby roapolo desambra raika amby dimampolo sy sivinjato sy arivo no nahazo ny fahaleovan-tenany Libye ary ny 17 février raika amby folo sy roa arivo no nisian'ny révolution teny antoerana. Notanterahany masivon'ny Libye androany ny lanonam-pahatsiarovana ireo vanim-potoana manatantara ho azy ireo ary tonga nanotrona izany lanonana izany ny solotenan'ireo masivo vahiny miasa sy monina eto amintsika sy ireo solotena vitsivitsy avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka no ny solotenan'ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ity lanonana ity. Zavatra anankiroa no ankalazaina androany ary araka nazavainy ambassadeur toerana zany chargé d'affaires dia tsara marihana ihany hoe ny zay vao mankalaza indray ny fahaleovan-tenany ny firenena libiana raha nitsahatra zany tamin'ny taona enimpolo taloany zany efapolo taona lasa zay. Zavatra iray faharoa dia ny fanovana any amin'ny alalan'ny révolution dia nankalazainy androany ihany koa. Na ao anatiny zany ataoko hoe tetezamita ihany koa zany hiampitany amina marimarika toerana kokoa ny firenena libiana aza dia entsika teo ihany koa fa ny fiara-miasa dia efa miverina tsikelikely ary avy dia nisy an'ity fanomezana tracteur ho an'ireo mpamboly sy ireo ataoko hoe miasa tany zany eto amintsika. Io moa dia zavatra anankiray lehibe amin'ny zareo libiana ny fafahana mifanampy amin'ny atao hoe tiers-monde na ny pays sud zany ny fifanarahana. Zavatra tsapany tsika malagasy angamba ny aloha dia hoe na inona fa zay ranana tsy mahatapaka mihitsy zany ny fifandraisan'ny firenentsika amin'ireo firenena maro samihafa ary isan'izany ireo firenena afrikana tahaka ny Libye izay nanohana antsika foana tao anatin'ny Union africaine hatramin'izay isiny dia heverinay ary ho an'ny raharaham-bahiny moa zany dia zavatra iray lehibe izy zao mba ahafahan'ny raharaham-bahiny manohy araka tokony misy ny asa izay ataony dia andraiketana ho an'ireo sehatra asa sy sehatra ministera maro samihafa. Ny mpiandraikitra raha libiana dia nanamafy nandritra ny nahateny izay nataony fa mafiorina ny fifandraisana ara-politika misy eo amin'ny Libye sy Madagasikara ka izany dia nitarika fifanarahana eo amin'ny sehatra samihafa. Ny faniriana dia ny mba iroborobo ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny sehatra politika, toe-karena sy ny fampiasam-bola raha ny voalazany. Manantena ny Libye fa izotra tsara ny lalan'ny firenena malagasy makany amin'ny ara-dalàna na ny normalité constitutionnelle araka ny tetandro ny fifidianana efa navoakan'ny senita mba ahafahana manomboka indray ny fanorenana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy.